manandanja ny fisinao, manandanja ny zavatra rehetra zay ataonao. Andaovatsika ao amin'ny Exodus toko fa 4 tamin'iny tarihan'Andriamanitra any Mosesy momba ny fananganana ny tabernakely. Exodus toko fa 4 dia vakitsika manomboka amin'ny 5:10 zany. Somary anampaharetana kely tsika eo ampamakina azy. Exodus toko fa 4 manomboka amin'ny 5:10. Mety ampamakina nisy tontsika taloha dia ohatrany makaleo be misatra miverimberina be dibe nefa misatra tena tsindrimo ny fanahy masina mihitsy azahoantsika ny amin'ny hevitr'Andriamanitra momba ny fiangonana ary momba antsika tsirairay avy. Ary manaova zanakazo akasia ho amin'ny tabernakely. 10 akio ny avon'ny zanakazo iray, ary iray akio sasany ny indrabe ny zanakazo iray. Lahy ny 2 no amin'ny zanakazo iray, ka asiana zay ikambanany, izany no anaovanao zanakazo rehetra amin'ny tabernakely. Ary manaova ny zanakazo ho amin'ny tabernakely dia zanakazo 20 eo amin'ny lafiny atsimo, ary manaova faladia volafotsy 70 dia faladia roavy ho ambanin'ny isan'ny zanakazo zay iorenany lahy ny 2. Ary manaova zanakazo 20 eo amin'ny lafiny faharoa amin'ny tabernakely dia ny lafiny avaratra, ary manaova faladiany volafotsy 70 dia faladia roavy ho ambanin'ny isan'ny zanakazo iray. Ary ny lafiny andrefana amin'ny tabernakely zay ao ivony dia anaovanao zanakazo 9, ary zanakazo 2 no ataonao eo amin'ny zoron'ny tabernakely amin'ny lafiny ivo. Ary kambana iray izy hatramin'ny ambany ka hatramin'ny ambony, ka asianao vavavola iray ihany, ho toy zany avokoa izy 2 eo amin'ny zorony 2 misy zany. Ary aoka izy zanakazo 8 sy ny faladiany volafotsy 2 avy ho ambanin'ny sakala, faladia 9 azafady, faladia 2 avy no ambanin'ny isan'ny zanakazo iray. Ary manaova barany hazo akasia dia 5 ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny ray amin'ny tabernakely, sy barany 5 ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny ray koa amin'ny tabernakely. Ary ny barany 5 ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny andrefana zay ao ivony. Ary barany afovoany zay afovoany ny zanakazo dia ahatratra ny farany 2. Ary ny zanakazo petahanao takela-bolamena, ary ataonao volamena koa ny vavavola aminy zay toerany ny barany, ary petahanao takela-bolamena koa ny barany. Amen. Ny kianja ny tabernakely, le fefilamba manodidina tsy dia manaitra ity ivelany rehefa jerena. Ny tabernakely koa lay ao anatiny zany dia tsy manaitra koa ity ivelany, hoditra 8 manarona azy. Samy tsy manaitra daholo ity ivelany zany. Rehefa miditra eo amin'ny tokotany koa eo an-kianja dia alitara-varahana ny mity eo. Ary io alitara-varahana io ary dia rahantsika malala fa eo no andorana ny fanatitra, ny biby atolotra ho fanatitra hodorana, dia resaka rà be dia be mity eo. Zay ny ity ivelany ny amin'ny omban'io tabernakely io. Fa rehefa miditra ao anatin'ny tranon'ilay fiaonana dia voninahitra no hitanao ao, fa mila piratana no hitanao ao, vomiditra ny mpisorona tonga dia sakafo itsy amin'ny ilany, mofo 12. Alleloia. Manana ny endriny manokana, alitara volamena, fandorona didikazo manao ahoana, manitra, dia jiro, fanaovan-jiro volamena, dia ny rindrina volamena ny ao anatiny ao. Dia eritrereto fa io volamena io rehefa tena le mangiloilo iny izy ka misy jiro mirehatra
mana ahoana ny atsarany le jiro mazava fa ny tena fahazavana tena mahafinaritra de le hiteny amin'ny rindrina. Misy famirapiratana sy voninahitra be ao ohatray koa ny fiainanao ity velany fiainanao indraindray mieritreritra ohatrany hoe matromatroka ohatrany indraindray ohatrany olona zao tontolo zao ndray ohatrany mamirapiratra ho ianao ndraindray misy olona zay miaina amina trafika amina inona de mamirapiratra na ny akanjo na ny fiara na ny trano ninonino ny solonifony mamirapiratra ny retrarehetra ny aminy mamirapiratra daholo tozanao ary za mba ahoana de jerenao ny fiainanao jeren'ny olona ty velany fiainanao ohatrany tsy manitony zany ary zao koa zatra teneniko anao aza de zay loatra miezaka ataonao rehefa mijerinao ty velany olona tonga de vosintony izy fa ny tena famirapiratanao de ao anaty ary ho avy ny andro rehefa iseho Jesosy de le famirapiratanao anatiny am'izay no iseho izy no tenin'Andriamanitra rehefa iseho izy ozy izy de ahoana ho tahaka azy isika. Alleloia. Rehefa iseho ny Jesosy de ho hitatsika tokoa izy zay tena endriny tokoa ary ho tahaka azy isika. Misy voninahitr'Andriamanitra ao aminao ary etotsika de iresaka ny amin'ny mamintipintana ny amin'ny dikany hoe alitara varahana aloha eo amin'ny taberina kely andalovantsika kely fotsiny ny alitara varahana dia izy io vita amin'ny hazo akasia ao anatiny azo akasia de tandindiny Jesosy Kristy tonga olona na de manam-pitovina amin'Andriamanitra azy izy ozy na de Andriamanitra izy de ny foanany ny tenany ka nanatare ho olona izy de nena tahaka ny olona rehetra ny varahana ndray any satria mipetahana takela-barahana le alitara zay mahatonga azy tsy may rehefa andorona fanatitra fa raha zany de anao alitara foana ny mpisorony isan'andro nalefa ny fanatitra may de manamboatra indray fa tsy mety may mihitsy le azo ao anatiny satria voarakitra la inona le varahana. Jesosy tonga ty an-tany ny varahana de milaza fahoriana fiaretana fahoriana ny akoram-barahana alaina avy amin'ny tany de dorana amin'ny afo de miaritra afo iny de tsinena de zay no apetaka amin'ilay hazo planche nanaovana an'ilay alitara varahana tsy mety may le planche ao anatiny ary le varahana koa tsy mety may ny afo ny sorona intsony ohatr'izay tadidinareo Eli rehefa nanangana ny alitara izy de eo le vato eo le sorona de nasainy nitondrahana rano le sorona de mbola nasiny lavaka iny koa manodidina ny alitara de mifenona rano tsy nila afo fa rehefa niantso ny anaran'i Jehovah Eli tonga de levona dao no mifanatitra ny vato mba amin'ny rano de tsika miteny hoe alleloia de nefa izy Andriamanitra mbola tsy tena alleloia iny fa mifanatitra iny levon'ny afony Jehovah. Amen. Mifanatitra Eli levon'ny afony Jehovah fa rehefa teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy niatra tamin'ny afony Jehovah fa izy tsy levona satria lehibe lay nanolotra noho lay fanatitra. Amen. Izy sady fanatitra izy no mpisorony izy ka nanenjera tamin'ny doneza ny afon'Andriamanitra tsy levona Jesosy teo. Amen. Tsy levona izy sy niala ny ainy Jesosy tsy mba niala ainy zany fa izy nanolotra ny ainy samihafa zay amen. Tsika za mieritreritra mihitsy hoe matiny zalato amin'ny hazo fijaliana Jesosy tsy matiny teo iny ary tsy ahafateniny izy na andeha mba amin'ny lohany azy zao fitenina atsika izy nytety tsy misy manaisotrany aiko amiko fa izao no maninona zao no manolotra azy de zany reny ahoana mivaka azy. Alleluia. Tsy mendrika teka ve zany. Alleluia. Zay natonga rehefa avy miteny izy hoe vita de izy raha eo an-tananao natolotry ny fanaky de namoaka ny fofinainy izy de izy mihitsy nanapa-kevitra hoe taperiko eto zany vita le asa famonjena vita aloha ny amin'ny diny anankiray ny fiainako amaolombelona iny fa avy eo izy rehefa hiaritra rehefa nanolotra ny ainy izy afaka telona de naninona nahaka ny ainy indray. Amen.
zavatra ambarantsika dia zao rehefa vita mpisorona ny fandorana ny fanatitra teo amin'ny altaravarahana dia mitondra ny raha izy a dia atentiny eo amin'ny varavaran'ny tranolay fionana dia miditra ao izy misy famafazana raha foana eo dia zao ny zavatra ambara amintsika rehefa tonga ao izy a dia voninahitra be mity eo ary io taberina kely io vita avy amina zanakazo be dia be aloha zay ny fototra nananganana azy misy maro izy eo tsy isaitsika eo firy eto zany tsy milaza tsony eny Jesosy tsony satria Jesosy ray amen nabetsaka za miady hevitra zao ny anarany zao ny anarany zao ataovy ady hevitra elahany tsy tia raha randoha am'izany a ny afantatry ny hoe Jesosy dia zay rehefa tonga ny Frantsa dia Jésus tonga ny Italia dia Jésus tonga ny Grèce dia Jesosy fa tsy adalaina hoe tsy maintsy Yaosoa zany ary na ny Yaosoa ry Yesoa ny tena akaiky kokoa dia tsy miady hevitra ny am'izany tsika amen fantantsara raha Jesosy ny tenentsika fantany izy zay amen ary na izy zao varina mijina kory ny adiny zalahy reto fa ny zavatra ambara aminao dia zao rehefa miditra ny tranontsika tranonay fionana dia ila zany hoe isika no atsangana ho telopolon'Andriamanitra amen zanakazo be dia be no atambatra eo am'izay tsika le hita hoe lay altaravarahana milaza n'le fanavotana le Jesosy ny solo ny toerantsika dia miditra tsika eo amin'ny taberina kely hita ny voninahitry Jesosy ao fa afeny voninahitry Jesosy misy zanakazo be dia be nalaina nikapaina avy amin'ny tany dia finosina takela bolamena dia natsofoka tamina ino misy teo fototra volafotsy dia nitambatra ireo a ampiraisiny ireo a dia ireo no mameny tranonay fionana tahaka atsika koa le tamin'ny tempolin'ny Solomona atsangany ianareo Petera ho vato velona ho trano fanahy ao amin'ny tranolay izy dia azo ao amin'ny tempolin'ny Solomona kosa dia inona izy vato kanefa anao amin'ny tempolin'ny Solomona azy ireo vato ireo afaty anatiny dia asiana hazo planche be dia be dia reny planche reny a saromana takelaka volamena alleloia dia ny zavatra ambara amintsika dia zao isika lay hazo iny hazo iny a naniry tamin'ny tany nandritra ny fotoana maharitra tsy zay nandray ny fivelomany avy amin'ny tany fantatsika nefa fa rehefa niditra ny ota dia tonga inona le tany voaozona lay tany zay mahatonga ny Jesosy ny teny hoe ety am'izao tontolo zao ny ahitanareo inona fahoriana ary nazaovanandro enantsika zao ary dia mbola miaina avy amin'ny tany tsika zao tonga ty teo a tsy maintsy ninambary daholy tsy zany iza taminareo nahita vary mitsingevana zany ainareo itsinjavary ainareo nitsinjavary dia ny manidina dia mitsingevana eny ny vary dia mamaka amin'ny tany dia zay mahatonga itsodrano hoe ny antony lanitra dia ninona mitsiro ny tany ninambary ianao dia mandray fivelomana avy amin'ny tany ianao mihinana trondro ianao dia mandray fivelomana avy amin'ny tany ihany ianao fa tsy hoe rano eo kory miveloman'ny trondro ny tiakamaron'ny zavatra izinao avy amin'ny tany na ny fitafianao io azy dia nandray avy amin'ny tany nefa tany io misy inona le izy teo misy ozona dia izy Jesosy hoe ianareo a marina fa mbola miaina ety ambony tany fa ao amin'ny Kristy kosa tsy mijery olona araka ny nofo intsony isika amen dia kapaina le hazo dia apetraka amina faladia volafotsy alleloia zany hoe isika zany marina fa mivelona amin'ny tany tsika mihinana sakafo tsika zao mbola misy zatra ilayntsika avy amin'ity tany ity fa ny tena fiainatsika dia miorina amin'ny faladia volafotsy amen miorina amin'ny faladia volafotsy inona le faladia volafotsy lay nividianany Jesosy atsika le altaravarahana dia milaza le niaretany fahoriana izy no niaritra ny fahatezerin'Andriamanitra teo vita ny famonjeranao
tsy misy anjaranao mihitsy ao anatin'ny famonjenanao afa-tsy ny nanaiky ny nandray. Amen. Ny famonjenanao efa vita, fitondranany ely koa efa vita, ny famelanany ely koa efa vita. Nataon'Andriamanitra tanteraka iny fa raha zany tsy mety voavonjy ny olona na de iray azy de efa vita iny, de miditra ao fitoerana masina amizay, de milaza amizay olona novidian'Andriamanitra. Amen. Novidian'Andriamanitra ianao. Zay le faladia vola fotsy. Izany mafy ny vola fotsy samy tany. Tany. Ny vola fotsy azafady. Vola fotsy. Isika zany manana fanantenana mafy orina. Aleluia. Manana fanantenana mafy orina avy amin'le asa nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Ny zanak'Israely dia nasian'Andriamanitra nanao fanatitra ino misy teo vola fotsy avy isam-batany isaky ny vatan-dehilahy de nanome vola fotsy avy. Iny a natsony hoe vola avitra. Zao nefa ny azadino ny hevitra ny zanak'Israely amin'iny hoe izy nandray anjara tamin'le famonjena. Tsy voavidy ny famonjena, tsy voavidy vola ary tsy avy amin'ny asa fandrao izy leale fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Jesosy nandony viditsika teo amin'ny azo fijaliana. Novidinitsika. Aza matahotra ianao izy efa nanavitra anao efa niantsoanao tamin'ny anaranao ay ianao. Ay ianao any Jesosy eny ianao. Amen. Any Jesosy ianao. De mipetraka ambonin'ilay faladia volafotsy ilay azo. De misy azo be de be izy. Zay naovana hoe tsy milaza momba an Jesosy tsy fa milaza momba antsika. Isika ny adia maro aza de tena iray ihany. De tsy reo azo reo no safidy iray fa tonga de Andriamanitra mihitsy nanakambana azy. De asimbara mba hikambana. Na te hiara aza le azo tsy afaka satria misy bara eo. Amen. Zany tsy heritsika zany de resika andao atambatra iray ny fiangonana e. Ndao atambatra atao ny fiangonana rehetra na miezaka aza ambarotin'Andriamanitra rehetra. Tsy tanteraka zany. Misy fotsiny no ny firaisan'le mparotin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy de misy ampiraisin'Andriamanitra ao amina tanjona anankiray. Fa tsy tanteraka zany ao amin'ny fiangonana rehetrarehetra satria ny fiangonana tsy ezaka dénomination Kristy famonjena miaraka amin'ny refi na miaraka amin'ny inona moa zany tsy nonona daholo ny anaraka tsy zay akory ny tena firaisana fa le firaisana ao amin'ny fanahy masina. Ny fanahy no mampiray atsika. Resaka ara-panahy io. Amen. Resaka spirituel io. Io resaka firaisana finoana ary Jesosy no manambatra atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zay le asimbara. Asimbara. De ny mahavariana de am'ireo zanakazo reo koa mbola misy bara mitsofoka ny anatiny any. Amitsika ohatrany hoe marary le izy kanefa tsy maintsy zay. Misy bara ety ivelany de misy bara koa atsofoka any anatiny any. Tsy mietsika mihitsy. Retaberina kely. Na misy rivotra ary tsy mietsika satria mafiorina ilay fikambanana. Iray ny fiangonana. Amen. Ary tsisy arava mihitsy ny maha-iray ny fiangonana. Mety eo misaratsara ka noho ny toerana, noho ny vanim-potoana, noho ny fombafomba fa ao am' Jesosy fiangonana iray ihany no ampiakarina. Ary fiangonana iray io tsy hoe le ariananina na ariananina le zao fa io fiangonana io fiangonana tokana novidiny tamin'ny rany. Amen. Ary raha ihany ny fanavotana nataony 2 taona lasa zay de nanorany eny teo amin'ny azo fijaliana. Zay zany njatrana. Zany mahatonga antsika hoe tsy tokony ho arary saintsika ho manina ny lasa be dia be ty anarana fiangonana manina ka tsy le fiangonana grand chef le fiangonana tokana io fa le fiangonana zay miaina ao anatin'ny vanim-potoana. Ohatra antsika zao tsy afaka tonga de ho any Antsirabe tampoka io tsika de ndao hiambina any daholo na taxibus za tsy ho ampy raha ho any daholo mipindro rehetrarehetra vavaka am'izay hoe iraitsika na hoe asiana makitotosy daholo de ngamba de efa mpanao atsambory eto tsy omby ny toerana fa zarazara iny io de ohatr'izay le endriky ny fiangonana. De tena zatra tiany tompo resahana androany de zao ny amin'ny io miditra anatin'ny taberina kely ianao tonga de volamena avy eo misorona zany Jesosy niaritra fahoriana izy de nahazo fanavotana izy niainga avy eo amin'ny varahana izy de tonga eo amin'inona tonga eo amin'ny volafotsy iny le fanavotana
dia nanahoana izy avy eo volamena. Filipiana toko faharoa milaza an'izay. Ozy izy ao Filipiana toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahadimy nanetry teny izy izy dia Andriamanitra fa nanetry teny izy dia nanatare olona izy dia nanaiky izy naka ny toeran'ny mpanompo dia nanaiky hatramin'ny fahafatesana izy le nidina nanatare olona iny lay azo ao aloha izy ny sara 53 naniry teo anatrehany tahaka an'inona tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakay iny le akasia iny lay azo tsy mety loha iny le akasia iny le Jesosy Kristy tahaka ny tany tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakay dia mipetaka varahana izy aloha iny le niaritra fahoriana ny afo fahatezeran'Andriamanitra izy. Andriamanitra tsy tezitra aminao zany. Amen. Aza manaiky mihitsy anao ny olona mampiororonao fa Andriamanitra tezitra foana aminao. Tsy tezitra aminao tsony izy satria efa nizana amin'ny aritra fahatezerana teo amin'ny toeranao. Fa raha mbola tezitra aminao Andriamanitra tena tsy tonga teto ianao. Potika ianao. Fa averinao fa moramora moa averinao amin'ny toeran'ny fahatezerantsika moa ny an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra rehefa tezitra fa mivavoro noho ny misy afo. Dia manahoana zany raha ataontsika ohatra tezitra ka misy afo mivavoroko. Dia zay manatenao tonga dia may. Fa Andriamanitra efa nampianjera ny fahatezerany tao amin'ny Jesosy Kristy. Fa raha tsy zany tsika reto vao miteniteny foana tonga dia may. Raha tsy zany tsika reto vao manomboka manao resaka tsy mety tsy tonga dia may. Asa raha bakiteny tena Andriamanitra dia tezitra isan'andro raha tsy bevahany dia manasa ny sabany. Ohatra mahita mpivaroka ena tezitra izany ena dia davoranga tonga dia mitsoaka. Nefa ianao zao tonga eto ny ianao tsy mitsoaka satria tsy Andriamanitra tezitra anao tononao eto fa Andriamanitra tianao. Efa nionona ny fahatezerana. Fanatitra an'itaon'i Jesosy tao amin'ny alitara varahana fanatitra fampionoana fahatezerana. Alleluia. Eo le varahana nanaiky izy hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana dia nahazo izy ny any amin'ny Hebreo nahazo fanavotana mandrak'izay izy iny le faladivola fotsy. Alleluia. Dia ireo olona navotana ireo atambany ho tempolo masina. Amen. Dia iny le mahavita an'ilay tranonay fionana satria ny dikany fionana fa raha fa kely misy anankiroa milionao. Amen. Fa resaka fionana tsy Jesosy miona amin'ny tenany tsia fa fionan'Andriamanitra amintsika. Alleluia. Na iza na izy angonany roa na telo minaraka dia aiza eo avoana le azo nefa tsy roa na telo ihany fa misy be dehibe hitatsika eo dia natambatra izy. Dia rehefa tafiditra ao nazo le fanavotana izy dia ho ny ten'Andriamanitra ny Filipiana iny zany ozy nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony no ninona ny anarana rehetra iny amin'izay le voninahitr'Andriamanitra dia ny volamena. Alleluia. Ny hitan'Andriamanitra ao amin'ny tempolony dia inona volamena voninahitry Jesosy Kristy. Hitan'Andriamanitra eto tsy ny vavoninao na ny volonao na ny ranomanitra nataonao zany tsy miteny hoe ratsy zany ilaina daholo zany. Tsy ny kiraronao no hitany tsy ny alavanao no hitany fa mivoninahitry Jesosy mitany. Ary mamidinitsika tsaray avy Jesosy Andriamanitra ray izy ny ten'Andriamanitra ny fiainantsika izy miara-amin'ny afinao amin'izy ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy anao no hitan'Andriamanitra raha tsy zany tsy afaka manatona an'Andriamanitra kotsika satria Andriamanitra masina. Zay masina ihany ny afaka manatona azy. Ka raha amin'ny tenantsika ny hitan'Andriamanitra levona isika raha mandinikelika anao Andriamanitra izy anao no ajanona. Fa maninona nefa ianao majanona satria voninahitry Kristy no lasa mitafy anao. Dia ny ten'Andriamanitra hitafio Kristy. Amen. Aza miany amin'ny nofo izy zany hoe iny le hoe lay azo na lay azo dia hijanona maka amin'ny tany foana dia manova avy amin'ny tany foana na izy manaiky ho kapain'Andriamanitra avy eo zay hoe aza mandeha araka ny nofo fa mandehana araka n'inona araka ny fanahy. Dia iny ko le teny aza mahafoina iny fiarahantsika miaraka. Dia rehefa miaraka ny mpino dia arafitra ho tranon'Andriamanitra ho trano fanahy. Dia eo izy saromany Jesosy ny voninahiny. Alleluia. Saromany ny voninahiny firy takela-bolamena. Ora lasy anapafy tsy haiko firy kilao ny volamena nanaovana mitaperina kely.
nefa firenena nenge avao mifandevozana ne zanak'Israely nefa de nomen'Andriamanitra fahagagana avita taberna kely volamena plaque or avao anatiny avao ivelany zany ohatr' zany koa ianao io mety mahita ny fiainanao nazay de za ty tena azo maina za zao tena mifahasalamako ary ohatry ny maimaina za ry androany ohatry ny maimaina vasosono amin'ny menakavy erany sotrobe zarenao an'olona folo tena maimaina mihitsy zay za raha fa masotro dite mampatsiaro rangazy tam'izay mbola kely izy mofogasy anakiray zarenao an'olona efatra maimaina ianao am'zany kanefa rehefa matokiny Jesosy ianao tapena Jesosy takelakiny ianao takela-bolamena alleluia misy fahagagana amen misy fahagagana misy fahagagana omany oa katetera azy alleluia alleluia matitaka le azo maina azy ianao de petany Jesosy ny voninany amen petany volamena ianao fa zao ampioreniny eo ambony falady volafotsy aloha ianao le azo anakiroa de ohatrany hoe tongotra anakiroa tsy zay misy taona izy niteny tamin'ny Paoly mijoroa amy tongotra osy le tongotra tiany ambara tsy le tongotra ty fa ianao Paoly io ianao io atolory fiainanao de miorena amiko ianao manarahay ianao mibanjinay ianao io manana firaisana manokana amiko manana ny identité anao amiko manana fitarianao amiko manana maha spécial anao amiko mijoroy ianao personnellement ary anareo rehetrako miara-mijoro ao amiko taola zay lay fomba fiasan'Andriamanitra raha ny valeur atsika raha lasana bavy ohatran'le azo raha ataontsika planche anakiray miaraka miboakary anakiroa mora ny vidiny tsy zay tena mora ny vidiny na itena raha bois de rose eny raha oarina amin'ny volafotsy zany falady volafotsy zany eny lazaiko anareo ndray mandery misy an'le teto amin'ny firenetsika le hita tany Sainte Marie mo misy adihevitra be moa le izy misy niteny hoe bolongana volafotsy de niteny hoe zao mividiny avy misy nite azy volafotsy fa plomb ianao aza velekisy anao am'zany aminao ny divoly any ianao tsy volafotsy fa plomb la iny toeriny devoly izy mitena Andriamanitra de aniny antositra anareo izy ny anao tsy misy adihevitra zany efa établi ny valeur anao manapetraka Andriamanitra mihitsy ny valeur anao efa bolo faladi vola misy mpanakon'Andriamanitra zay miteny hoe raha ohatra hoe izy amin'ny Amerikanina le azo $1 ny vidiny raha le planche fa le faladi volafotsy izy eo $1000 ny vidiny wow alleluia zaza ny azo maina de ho Jesosy hoe omeko faladi volafotsy raha mijoro eo ambonina $1000 na de $1 aza ny valeur an'lahy amen raha $1 ny valeur anao ianao maimaina io zy ianao za le gasy za le bandy za le sipa $1 ny valeur anao fa ifamonjena nataon'ny tompo anao $1000 zany avarizy moeny natren'Andriamanitra ny valeur anao aza anambany ny tenanao aza velako ny olona anambany ny tenanao fa Jesosy efa nanome valeur anao fa manana lanjo natrean' Jesosy tsy noho ny aminao fa noho ny fahasoavany amen no fahasoavany de nataony tafaoriny ianao no zany mijoroa amy tombotra ao ao am Jesosy azankina amin'ny hafa ny finoanao marina fa isika reto mifampahery hoe ny vy maharanitra ny vy io moa de misy taona tsisy mpanampy zay de matetika aminao lakozia de matetika mazatra le fandranotra antsy de makatia tokotany de mijery somande kse de tsako tamiko le teny ny vy maharanitra ny vy tavany olona maharanitra ny taviny tarehany sakaizany de io izy rehefa tena hita le ao amin'eo bolana
isaky ny fimaranitra ve de nalaiko ny antsy anankiray de nalaiko ny antsy anankiray de nataoko ohatr'zao de manao tany ohatran'ireny varokireny tekilony randraso zare avy eo maranitra tokoa le antsy ramony maranitra le antsy hamampiavaka azy am'le soman aloha vetivety any izy de tombo zao zatra ambarako aminao a ny finoanao tsy de tena miankina am'y ralasina taty loatra fa ianao misy mijoro amle faladivola fotsy de manany ianao le ianao io tena manokana voninahitry mikintana anankiray tsy mitovy amin'ny voninahitry mikintana anankiray kintana ianao amen kintana ianao manana ny voninahitra anao manana ny famirapiratyanao ianao de mijoro ianao aza sabaka ny tongotrao ty faladian'le rahalanaka iny avavy anankiray de ampidirinao any nefa io fa tena natokana ho azy io tenao manana menao de za malaelo anao raha misatra mbola tsy tanteraka eo amin'ny fiainanao fa tsy diso ny anjaranao amen tsy hovery ny anjaranao mbola ho avy ny anjaranao amen toko zay mitsy de tadidinao ka za malaelo anao mbola ho avy ny anjaranao ekaro mijoro ianao amin'ny tompo ary mahay mampijoro anao amin'ny tompo amen le misatra tsy mahazatra eny andreny ohatro nefa le zatra mafy a tratsika manitra bisikileta ihany ohatra mifahorikindray mandeha nitangina soavaly de tolina ndritra fa nanerina anao an'iny zany ao tsaiky foana le zatra mijery film cowboy a de le misy an'le lasely a de mipetraka eo zany de voatoana vaterina voatoany eo aloha de misy an'le tady de nde hiakatra an'le soavaly a sady tsisy tady tsisy lasely fa le rangah fotsiny no mitondro ohatr'zao de zaho zany mipetraka eo ambony fa tena kototsara lasana vavy eo ambony le tsitako se otazoniko le ohatra ny vola vaterina zany sao za de miritany eto ty fa votsombo ena ohatra zany tsitako mitsy ametrana ny équilibre fa apidinao rangah satria fa zatra misy an'le tazoniko fa ny olo ampitaigny tsovaly efa tsy taitra tsony am'zany ohatra zany koa anao mitagnina bisikileta amy volohana matory aonany nazaondro le équilibre am'ty de misy tena tsy maintsy menjery no vo mahay za tsy suran'zany fa rehefa resy lahatra fotsiny ianao hoe tsy maintsy mandroso amen tiana ny équilibre ara-panavy ianao aza mijanona am'zao fotsiny oka ny oloko mbany inony aratsy disa tsisy bisikileta misy marche arrière zany sa nahitinareo e za zao manao marche arrière tsy maintsy mandroso makaiza foana makany aloha hitanao foana ny équilibre anao ary efa ve lasa mahafinaritra anao le izy de mahavita zatra be deabe anao amin'iny moto koa de ohatra zany ny fiarandray moa de efa tongotry efatra izy efa hafa ndray zay fa ny zavatra ambara amitsika de zao mioreno amin'ny tompo ianao ao amin'ny fahasoavatsy tsy ny amy zavatra vitanao iny le anao mamaka amy tany iny raha onjery zavatra vitanao ianao raha vo miasa ny herin'ny sainao na ny vatanao everino toetra tsaranao za tsy miteny hoe ratsy ny fitaizana tsia reny fitaovana dao le operatan'Andriamanitra le azo an'iny zatra nalainy vo ny tany de tonga azo azo mafy ho azo tsara fa zao kosa tsy mijanona miorina amy tany foana izy fa miorina amy faladivola fotsy am'izay izy de mamaka sy miorina mafy eo amy tompo izy ary zao koa ary raha mbola miaina amy tany izy de tsy amy tany tsondray zany tena kany azy fa takany azo amble ny omoriny inony nomoriny rano vely amen ininy rano vely iny dia ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masin'Andriamanitra iny le rano vely dia rehefa miorina amin'ny asa nataon'i Jesosy ianao fa tsy miorina aminao aza rehefa tonga eto-piangonana de mieritritra hoe nety ny fiainam-panahiko tamin'ny herinandro na tsy nety ny fiainam-panahiko aza ny tenanao jerena aza ny hafa jerena Jesosy jerena ny fivavahana kristiana raha ny tena izy a hiavahany amin'ny fomba-pivavahana de zao manondro ny Jesosy alleloia manondro ny Jesosy reto misy teny a zay ataotsika tsy anjery mihitsy Jaona mpanao batisa na voatoana ny mpianatra voalohan'i Jesosy toy hoe mitondrony Jesosy toy indro ninona indro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao tsy nanondro ny mpianatra izy fa nanondrony izy nanondro an' Jesosy zay koa ny fitoriana ny filazantsara amen
ny filazantsara tsy manondro olona fa manondro an'izy manondro an' Jesosy. De misy teny latina tenenitsika i Pilato rehefa ampiseho an' Jesosy eo amin'ny vahoaka de hoe indrony lehilahy ece homo indrony lehilahy. Amen. Zany ka tena lehilahy raha lasina vavy. Alleluia. Tsy mbola nahita zoko ohatran'io. Tsy mbola nahita sakaizy ohatran'io. Zany ka lehilahy. Alleluia. Za mety malemy, za mety reraky, za mety atao fihetsem-po, za mety kivo, fa io misy lehilahy anankiray kosa miantoka e. Io misy lehilahy miaro aho, io mampahery aho, io mitantana, io tsy mamela ho kivo, tsy mamela ho resy io. Esy io. Amen. Alleluia. Ny tena kristianisma dia manondro an' Jesosy. Ary eo amin'ny toro filazantsara sika, dia izy koa tsika hoe ece homo, ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Alleluia. Miresaka momba an' Jesosy tsika, tsy varina miresaka momba ny hery, tsy varina miresaka momba ny zotototra, aza varina miresaka momba ny Kristy koa, manaova filazana tsara, vaovao mahafaty. Tsy nafantatra na inenina teo aminareo afa-tsy Kristy, indrindra fa izy vohony teo amin'ny azo fijaliana, ary ny azo fijaliana fahadalana eo am'izay very. Ny azo fijaliana zavatra matroka ohatrany hoe mampalahelo, fahafatesana, ozona, faharatsina, rano hiteo, ohatrany hoe faharesena no hiteo. Ozy zareo satanika, c'est la part l'incompétence ozy izy. Zany hoe hita mihitsy fa tsy fahombiazana io ozy izy. Ty sasany teny raha Andriamanitra fitiavana ve izy dia ny zanany io zavela hiantona ohatrany kitozy eo amin'ny azo fijaliana. Zany ny tenenin zareo fa mitsika iny ohatrany marika izay ty ivelany fa fa mila piratana ny dikany. Rehefa mahita ny azo fijaliana lasa fiderana no mifoko. Alleluia. Hoy Paoly zay, Jesosy Kristy ozy le teo amin'ny azo fijaliana herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Alleluia. Zany natoko azy ny teny hoe tsy menatra ny azo fijaliana. Amen. Tsy menatra ny satria nahoana herin'Andriamanitra io, fahendren'Andriamanitra io, falebiazan'Andriamanitra io. Teo tapona ny vavan'ny devoly zay miampanganao satria voafantsika teo ny didiny ampanganao. Tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Teo izy no mitondra ary tonga tety an-tany izy. Ny zanak'olo tsy tonga mba hanameloka, ny ray tsy naniraka ny zanany mba hanameloka na mba hitsara, fa mba nina kosa mba hamonjy. Amen. Ny azo fijaliana amitsika midika fandresena. Amen. Satria efa tsy eo tsony izy mimpamonjika tsy mifantsika eo tsony, mimpamonjika tsy mibridana eo tsony, mimpamonjika tsy voaratra eny tsony. Efa vita ny azy ny asa. Efa mikeriteri nanosesatry Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Teo amin'ny azo fijaliana izy ny tomany, nalahelo, nafoy, fa am'izao fotoana izao izy eo amin'ny seza fiandriana. Fafaka ho azy, matsiaro azy. Ary zao zay ny ambarany, zay mamagaga aminy indroko za hoana momba nareo mandrakareo ambara vatonga fataperina zao fotoana izao. Mampatsiaro ndray andro zay raha lasina vavy. Tany fito amby roapolo taona lasa tanoany, mitondra harona tamin'izay ndihitseny. Dia raha iny feon'i Jesosy ny teny tamiko hoe lanto andesika hitory filazantsara. Alleluia. Dia tamin'izay aloha resy lahatra fotsiny ny filazantsara dia milaza momba famonjena. Dia misy fomba foana hitoriana ny filazantsara. Eny zany tsy mitelo tsy nety le izy. Betsaka ny olona nahita famonjena, betsaka ny olona natsapa fanavotana, natsapa fiovam-piainana. Fa tena tateorina na mafisy ny tono tamiko eny tsara lanto filazantsara le torinao. Vaovao mahafalina torinao. Azavarina miresaka amin'ny olona ny amin'ny vidim-piainana, azavarina miresaka amin'ny olona ny amin'ny problème, ny amin'ny aretina sy ny sisa, amin'ny fampitahorana, amin'ny fampiororona, amin'ny zavatra isan-karazany, ny amin'ny farany dia fampirorona ohatran'inona. Fa zany olona miomana amin'ny fampakaram-bary zany, olona jemitra zany raha lasina vavy. Olona faly zany. Amen. Ianao no mahita vehivavy ampakarina izy, dia makany amin'ny mpanao robe de mariée izy, dia inona mety aminao? 36 points. Atianao ve ty? Manaiky va ianao ampakariny? Tena zay anao fa tena tsy izy mihitsy zany. Fa mampilitra izy tindriny tsaka be Europe. Mahita ny raha be noazy, tsy azony najerena iny, tsy azony najerena ao zay dia porte à malheur.
aloha ty mety amika ty midoboka tsafy ty ohatra mpanjaka vavika ndre amin'io haiky konzikotsy faly ry jenitra ry aoka ry fiangonasio no misy ny fifalinao zany mihitsy isao tosaora matahotra izy de tena aza matahotra ianao ko ny afaka miditra amen ary zao tereo ny olona hiditra omaly de misy lesona nomeny tompo a ary aloha mitendra ndray misy zahatra tsy vitanao tanteraka de aloha mitsotra hoe misy zahatra lesona meny tompo a mitory filazantsara tamin'ny terina anankiray a de rehefa avy mitory a de mitona ny olona de otra menamenatra le olona de isy anankitelo mitsangana de mivavaka ao ndreny de faly aloha satria naray aza no mibebaka de misy falina ny an-danitra de tsy napoiziko ay nisy paster anankiray koa teo akaiko teo fa ny an'le ry tonga de réglage automatique tonga de verrouillage centralisé sy misy enitsika le afatra teo izy a zaho izy paster fa nampianarin'i jesosy zavatra betsaka koa teo ary zaho izy tena nahazo hery mihitsiny ka zao kosa ozy izy tsy mety kosa raha tsika reta manolo tena daholy sy tomony eo akaikinao mitsakala daholy imaly ty matsen'le olona tenena izinao mitsangana fa ina zany a teo azavana fitiavan'andriamanitra maniny anao mbola mipetaka ihany ohatra mitokasana kely loha tamin'ny voniny ahoana zany de misy eo ny teny tamy zao ny teny jesosy tereo ny olona hiditra tonga de mitsangana daholy avianao paster avereo ndray le vavaka teo de teo a tena lazako anareo a sady faly any nakalesonao e ohatrany mety be koa nataon'le ry zany tenareo tereo ny olona atroto sasy ny tenanao atroananao a tsia tsy zay le izy fa ny anjaratsika de zao aza matahotra ianao afaka ho namanay ianao alleloia afaka ho namanay ianao mampisoa ianao hoavy jesosy fifaliny zany satria hoavy jesosy tsy filazantsara zay tsy vaovao mahafaly zay misy zao de mandatsa olona tovy any e aza miny any mbola hoaizy vo tuberculose iny no manjoanao maiky zany raha mbola miaraka amina goty rhumatisme hoavy ny anjoanao hoaizy eo aza manao an'izany izy rehefa voakapoka isika mitory fanasitranana amen ao am'izay malahelo isika mitory fifaliana ao am'izay very isika mitory famonjena indreny atsara ny tongotry ry ahoana mitory teny soa mahafaly ria tendrombohitra sady mitory fiajana manao zany ila mitory teny soa mahafaly zany maila kely alleloia de fantatra ny famindran'ny olona eny raha vaovao mahafaly metiny na vaovao mampalahelo de no mitondra vaovao mahafaly de nanaona afaky ianao tsia fa vo ery de ahoana prince na ilela ty de tonga de atao misy le vava isika mpitory vaovao mahafaly amen za taloha de rehefa avy donainako le olona efa matahotra mihitsy izy matsiaro rahala anankiray zay ianao raha mahafo ianao ianjera tahaky ny avandro misoroka ao mifahatezerin'andriamanitra tianozy doly olona hoe de avy eo izy maka mosoara tam'za moterana mody mihitsy mito firazantsara misy mosoara be zay eo izy mosoara efa tsy misasa mandritry ny ray vola zao misy ositra be iny eo de mitomany izy nefa tianao jesosy le tapany faharoa tena nafinaritra rahatra teneniko aminao afaka miresaka momba ny elo ihany ianao kanefa zao andriamanitra tsy namorona elo amen aiza mobesany tsira hoe tsy mizara laelo tsy namorona elo fa izy de fitiavana satria misy ola de miresaka elo foana ny sasana de raha tsy mandoa-pafolo karena hoany amin'ny elo ianao any amin'ny afo be zany de raha misy soratra mihitsy hoe ty toerana ho azay tsy mandoa-pafolo karena mampirisika anao ataovy izy tsy nohony amin'ny lalàna tsy nohony amin'ny fanirena
ary ty aloha tsy afatra tokoa raha lasina vava be deaibe mpampon'andriamanitra am'izao fotoan'izao miteny amin'ny olona tsy mety mandoam-pafolo-karena zao teneniko aminao miankina ihany io akanjo anaovanao io a mety izy zao tsy zay tsisy amitsika reto manao akanjo mivadika zao tsy zany tsara izy zao am'izao mamety fa raha vadika ao izy de tsy mety nefa le akanjo iny any tsy zay ohatrako ny ampafolo-karena raha mivadika ny anaovanao azy zany hoe nataonao araka ny lalàna de tsy mety fa nataonao mpitiavo satria taranaiky Abrahama ianao de ataonao mpifali satria manana fanekena amin'Andriamanitra ianao satria mamafy man'Andriamanitra ianao voatay ianao betsaka am'ireny mpampandriamanitra miteny aza ampafolo-karena fa lalàna sy ny sisa ny zavatra tena mahavarina nefa ny de zao matetika izy manondro zao androany ampinono sakafo mipoketranao afaka ianao am'izao fotoan'izao ze rehetra anaty poketranao tonga de atolory ampinono tsy asiny mandoa mpafolo-karena le olo fa tonga de zato isan-jato sy hatramin'ny sakanentina miantsena hatramin'ny firenentina andeana taksina de busy ody tsisy tsy manao trano izy raha mise aiza daolo ny voly na ozy madama aiza daolo ny voly anka narotsaka ampinono izy mitena za mandoa mpafolo-karena fa izy manontolo aseny alo tao anatina fitoana nisy anabavy zay dia namoana foana izy ndray andro zay tsy afaka noana notsony aho izy foana ao a ay nanota hatram'izay ozy fa iny izy io nanota hatram'izay ozy fa hoana ao a ka za ozy nandoa mpafolo-karena taminao foana mandefa foana izy avany fa zao zy tsy afaka manao an'izany tsony lasa manota raha manao an'izany fa ngamoa tsy nataonao mpitiavana le izy ka raha mpafolo-karena zany de lalàny e ka ny lalàn'ny Kristy ianao de fitiavana afaka manolotra mpitiavana ianao alao aloha eritreritra de nijanona atreo nefa fantatro ny fomba fanaon'ny olona am'ireny sakafo mipoketranao ary tsay daholo avy eo indray solona indray mody lazana mividy an'ity misy zavatra vidiana be de be ao am'le fiangonana zany hoe kotsafy any no leksis ary leksis aza fetsy be no i ary leksis aza mahay manery no i zafy zay ny problème ohatran'le lehilahy any hoe aneo fitiavana aminao ah azony am volony le vehivavy ataony bisou fitiavana iny fitiavanao a iny azako fitiavana am'izany marina zao afatry zao tsika isika lay azo aza matahotra ry tany fambolena izy aza matahotra ry Jakoba kakana zay mihitsy fiteny ho an'Israely aza matahotra ry iza Jakoba kakana zany hoe na mihevitra ny hoe kakana azy ianao misy olona tena miteny aza mihitsy nahita vehivavy anakiray izy tao anaty balina tsara tare be le vehivavy de izy le ry je suis un ver de terre amoureux d'une étoile ahoana ary ny araikitsy mifankatiavana am'izany tonga le vehivavy de mahita kakana anakiray mijery lanitra de misy kitana de le kitana aveo tian'le kakana de reo mahiteny hoe za kakana tianao a fa ndraindray tsika mihevitra ny tenatsika mihitsy hoe tenosika za ty farahitiny tsy manana fanantenana ny fiainako hatram'izay mandady ao anao izy Gideona zay ny ankonako izy ny ahoana matra indrindra indrisy ozy zay fitenina kakana aza voka vocabulairenao tsy mily indrisy amen aoka voka vocabulairenao le mino a aoka voka vocabulairenao le alleluia lehibe sy indrisy tsino vocabulairenao aza sina zany fitenina kakana zany taneko tsika ite kakandoroky ianao zay hoay ze kakanjila fa ianao tsy kakana ianao amen aza matahotra ny Jakoba kakana ozy ny tenin'Andriamanitra manome valeranao ny fahasoavana mioreny aza le mahazo anao aza le mamarefo anao aza le falemenao mijerena fa le voninahitry Jesosy manarona anao avy anao amiratra iny amen fa tena amiratra tokoa ianao
isika zao tsy mbola nahita olona mihitsy jejojejo mifitaratra mitanjaka izy de fa rehefa mampiditra fitafiny izy eo am'izay izy mahita ny fahatsarany zay na tena bavy tsy mbola nahita mihitsy ay tena tsara mihitsy azany tena zao mihitsy azany tsy aralasana bavy eo ary izy manao kely ohatry zao fa rehefa tafiditra am'izay le patami tsara be miditra am'izay le tsara be miditra am'izay le akanjo tsara be jery tsara am'izay izy alleloia de manao ajustage kely am'izay izy eo am'izay izy tena vehivavy mototra be reny ary rehefa tafiditra le akanjo tsara mipetraka le maquillage tsara mivoaka izy mianatra amitsika ianao ny leo ampakariny ary tiany jesosy ny fiangonana fiangonana fianao tsara ary tiana andriamanitra tafiana voninahitra anao melohan'ny amarana zao afatra zao de zao tonga ny andro ampitafiany jesosy voninahitra